enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray atoka eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora sokiny isika amin'ity ity fifalianay hatrany ihany koa mizara ny fahasavan'ny tompo aminao ny irina dia tombo finoana sy alahan'ny fahamarinana hatrany isika. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka dia tompo Andriamanitra ao mbola verimpisaoranao izahay eny amin'ny tombontona izay omenao anay anio izay ahafahanay mandinga ny teninao angataka aminao izay mba hiasanao aomponay ary aoka ho voaova ny teninao ho amin'ny tsara kokoa hatrany izay minaran'i Jesosy amen. Ny lesonantsika androany dia manao hoe ilay teny tonga nofo. Ilay teny tonga nofo taratasy mpitiavana ho an'ny olombelona tokoa manko ny ten'Andriamanitra, manambara an'ireo tantara sy ny faminaniana ary fampianarana amin'ny Baiboly fa ny fon'Andriamanitra sy ny tena toetrany dia tena fitiavana tokoa. Manome toka Andriamanitra fa izay soratra rehetra nomeny tsinjy-mandin'Andriamanitra izy dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandraisin-dahatra, ho fanitsinan'izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny Timoty 2:7 fa 12 koa dia mahazo matoky isika fa na ny fomba nanangonana an'ireo boky isan-karazana amin'ny Baiboly na ny teny ao anatiny dia Andriamanitra no nandama azy. Araka ny hita omben'ombeny ao amin'ny taratasy-pitiavana dia maniry hiaraka amintsika Andriamanitra. Izany ny antony faneho-pitiavana lehibe indrindra dia Jesosy izany. Nosoratana ny Baiboly mba hampitana ny tenin'Andriamanitra ary tonga Jesosy ihany koa mba hanamarina sy hanamafy ny tenin'Andriamanitra. Dinio ity fahampitahana ny Baiboly ity, ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jesosy izay tenin'Andriamanitra ihany koa. Reto dia fakafaka antsika eto, ohatra ny Baiboly ny tenin'Andriamanitra dia i Jesosy mihitsy tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra voasoratra alefa tenin'Andriamanitra izay tonga nofo ihany koa. Nosoratana tamin'ny fitenin'olombelona kanefa tonga olombelona nonona teo anivontsika tahaka antsika izy. Amin'ny teny sy ny fitenin'olombelona voafetra kanefa tena olona ny aina tamin'ny maha-olombelona voafetra izy. Nosoratana tao anatin'ny fotoana sy toerana voafaritra ary araka ny tranga samihafa ara-kolotsaina ny Baiboly, kanefa kosa i Jesosy dia teraka tamin'ny fotoana sy toerana voafaritra ary tao anatin'ny kolotsaina iray manokana amin'ny maha-tenin'Andriamanitra azy. Nosoratan'ny olombelona saingy teo ambany fitarian'ny fanahy masina ny Baiboly ka io ihany koa no sady avy amin'ny olombelona manontolo no avy amin'Andriamanitra manontolo. Jesosy kosa izay nateraka ny vehivavy kanefa zanak'Andriamanitra koa sady olombelona avy amin'ny fahafenoana izy no Andriamanitra avy amin'ny fahafenoana ihany koa. Ary farany dia ny Baiboly dia tokony hotakarina tsy amin'ny tenin'olombelona azy fotsiny fa amin'ny tenin'Andriamanitra azy ihany koa. Ary Kristy ihany koa tokony ho fantatra tsy amin'ny mahazanak'olona azy fotsiny fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ihany koa. I Jesosy no tena tonga nofo, niara-ny aina tamintsika toy ny ray amintsika izy. Afaka manome an'izay ilayntsika tokoa izy satria fantany tsara ny mahazo antsika tsirairay avy.
mampianatra atsika ny fahatongavany ho nofo fa Imanoela atsika tokoa Andriamanitra amintsika sy eo atsika tokoa izy. Amen. Vavakisika iranay tsara anjizan-danitra mbola misaotra anao izahay izay mampianatra anay ny fahamarinana mahakasika anao. Ny rinao tokoa dia tsy hamelanay irery fa ny toetra mandrakarivo aminay eny fanatranay mpiandohana ka nandalo fahotana aza zahay dia tsy nitsahatra ianao hitady ny mahasoa mba ahafahanay miray aminao. Tompo ampio izahay mba ambany fileferana avy aminao mba ny fitarianao mandrakariva ka ny mombanay rehetra dia apetraka am-pelapelananao mba hosaninao ary hoarovanao. Izay kosa ampio amin'ny alalan'ny fanahy masina atoky ny teninao ny baiboly izay omenao anay ka ao anatin'izany tokoa ane dia ahafahanay ho fitezanao amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ihany koa ny teninao sy ny fanirianao aminay ka ho resy lahatra izahay mamaky ny teninao, ho voahitsy izahay ny amin'ny zavatra diso izay fantatray ary ihany koa hanao asa tsara ny amin'ny manodidina anay izay no ny amin'izany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.